ny jersy ahita ny rorika ny Don Bosco ny mpino katolika izay niandry azy teto amin'ny lapan'ny tanàna ny Antananarivo ny RCV ka n'Antananarivo Odon Marie Ensene Marazanakorona no nitarika ireto délégation ireto notronindreo pretra avy amin'ny fianakaviam-be ny Salesianina. Ankehitrinisy tonga eto Andriamatoa PDS misaotra indrindra amin'ny fanasana amin'ny atongavany izay andalovany eto amin'ity tanànatsika ity. Kianjam-peny Mahamasina iarahantsika hivavaka ary anakinantsika ny firenentsika sy ny tanora indrindra amin'ny vavaka ity ray aman-dreny ity izay ajaintsika mianakavy no ny asa nataony amin'ny lalam-pahamasina-piaina. Ary izay ihany koa no apetrahana amintsika mianakavy an'ity ray aman-dreny ity ho ampiainana ho amin'ny mpianakavy ho ampiainana ho antsika ray aman-dreny ihany koa satria nametraka havatra ho antsika izy. Mbola misy moan'ny fotoana iarahantsika amin'io ary koa ifampizarantsika reo arem-panahy napetraka ity ray aman-dreny ity fa ny an'io dia faly manolotra anao Andriamatoa PDS ny ity ray aman-dreny ity vahintsika ity ary faly efa napetrahano azy teto amin'ny diosesy raha nandray azy tany Metsetosika. Andaniny kosa ny PDS n'Antananarivo Edgar Zafindrava no nandray ity olo-masina ity. Ny faly sy ravo mandray ny olo-masina John Bosco mandalo eto amintsika. Izao fandalovana izao dia hitondra fahasoavana, hitondra fifaliam-po ho antsika mianakavy ary hitondra ihany koa ny firaisakina lehibe tedaviny mponina dia makasitraka makatelo Monseigneur makasitraka ihany koa an'ireo Salesianina, makasitraka ihany koa ireo fiangonana sy ny vahoakan'Andriamanitra natonga ny fandalovana izao olo-masina John Bosco eto amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Madagasikara izao. Mbionombeny Monseigneur Rosa Nobel sy ny provincial ny Don Bosco eto Madagasikara dia tsy nisaraka tamin'ity rolika ny Don Bosco ity. Nanahirana ireo polisy kominaly nisakana ireo mpino izay niezaka ny mikasy tanana izany sisa tao ambaro ny Don Bosco izany. Izy ireo moa dia miandrandra fahasoavana amin'izao fandalovana ny Don Bosco izao. Anisany hoe iandrasana amin'io zavatra io dia ny ampilamina engane mba hitondra filaminana ao antsika eto Madagasikara ny fivavahana. Ny fandalovana Don Bosco aloha dia nafaly satria nafahako nangataka vavaka aminy mba hivavaka ho an'ny firenentsika mba hilamina. Lidia tompoko faly dia faly satria ny tanora ny tena teto dia nahazo tombo mihitsy izany ny tanora teto indrindra fa fiafarany GMG ny tonga aty dia tena faly dia faly mihitsy. Ohatsy amin'ny kianjam-peny Mahamasina i Don Bosco manomboka raha-pitso anao alimbavaka ary itoy amin'ny sorona masina lehibe izay atao amin'ny alahady maraina.